Any voalohany teniko dia fifaliana lehibe ho anay mivady, ho anay mpanompon'Andriamanitra rehetra izay miandraikitra zao asy zao, ny manolotra ny arahaba ho anareo fiangonana izay tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity, tonga mbanininy, tonga mba iraisaina amin'ny fampona an'Andriamanitra. Arabaina ianareo dia arabaina taksaina ihany na dia ireo namana izay any tokantrano, arabaina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompane izay nitaonantsika mba hanompo an'Andriamanitra androany, izy no aneny heriny sy ny voninahiny eo fiainantsika. Ifavaka vetrany isika dia ametraka n'ity fotoana ity eo an-tanan'Andriamanitra. Ry tompandriamanitra io, ry ilay izy hatrizay ko mandrakizay misotranao zahay no zao fotoam-pivavahana izao izay tondranao anay Andriamanitra. Androany dia inonay fa ianao izay nitondranay eto, nitarika anay mba hanao zao fotoam-pivavahana izao, no omba anay, hitahy anay aneny voninahitra ao eo amin'ny fiainanay, ka ho fahasoavanao anay ny fotoana androany. Afafinay amin'ny anaran'i Jesosy ilay rano sarobidy mba hanadio sy hanamasina anay. Misaotra anao ry Andriamanitra, ry ilay tsy miova ho malitsy anio ary mandrakizay. Amen. Epitsakana ihany tsika amaky baiboly ato amin'ny Salamo fa 100 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa ho natreny amin'ny fiobiana. Aoka fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrana. 14. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fidiarana, misaora azy mankalaza ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Hotoizantsika zany ny famponan'Andriamanitra eto a, hira anankiroa no etsika tena miesika tsara ho an'ny Tompo, maneho ny atahitantsika ho an'Andriamanitra, ny voninahitra ny ho an'ny Tompo irery any. Halleluja! Mbola ity tanana mafy be ho anao an'Andriamanitra ihany zany. Raha misy mafimafy noho izany any aminao dia sady arahorakora-pifaliana ho an'i Jesosy. Halleluja! Androany dia hifalifaly sy hiravoravo amin'ilay mpamonjy antsika isika, ka manentana antsika samy mandray anjara satria fiderana an'Andriamanitra ity, izany hoe isika rehetra mihitsy ny idera androany fa tsy izay aty aloha ity, ka andaontsika hiaraka hiravoravo ho an'ilay mpamonjy antsika. Nasfiravuna nitsike twaneu faituni tu panzaka andawe irayubiku andie faituni pamutsika nasfiravuna nitsike twaneu faituni tu panzaka andawe irayubiku andie faituni pamutsika. Resanidade, esperança ouviana, verá a menina, verá a mineirina, o figueira numa cutuca, verá na joane, uma fita de amancha, e lembrançane, verá se lazar do naija, arfedana não aniulna. Nasfiravuna netsike twaniu faetuni tu panzaka
ketoni faetuni tupanzaka andaweira yupijuandie faetuni pamujatsika faetuni pamujatsika faetuni pamujatsika faetuni pamujatsika jesosy mbola hitoetrano ny fiderana satria faly ianao manana an'le mpamonjy anao sady zany ve tena tokony faly ianao satria androany a aneo ny heriny andriamanitra ary fotoana izao anehoan'andriamanitra ny heriny ka andaotsika tena hifaly ndao mbola hiderany tombosika mba hitako ny lazako ny afaliako sy ny aravona ny menao ayany ody jeso mihetsiketsika te andiany ny tongotro mientanentana afalinao antratrako ataoko ahoana nofotany sana ny fanomezana sy ny namelana fahotana rehetra vitako mihetsiketsika te andiany ny tongotro mientanentana afalinao antratrako faly siravany ao manananawe zany indrindra no ifaliko sy amiza faly siravany ao manananawe zany indrindra no ifaliako faly siravany ao manananao jeso zany indrindra no ifaliko sy amiza faly siravany ao manananawe zany indrindra no ifaliako faly siravany ao manananao jeso zany indrindra no ifaliko sy amiza faly siravany ao manananawe zany indrindra no ifaliako indrindra no ifaliako zany indrindra no ifaliako zany indrindra no ifaliako Alléluia. Samiara makatoerantsika isika. Alléluia. Am'izao fotoana izao tsika dia roso amin'ny fitondrana ny fanatitra. Amen. Vokotro ny fontsika ny anomesantsika fanatitra androany. Eto dia mampahery aza manaiky fitapitany devoly ny fonao sy ny sainao ka ataony mirorosaina manoloana ny fanatitra zay ho tanterantsika. Isika nge raha manao fanatitra tsy hoe fombafomba mpivavahana tateoriana le izy na fombatsika fiangonana refiandrora kely fa tenin'Andriamanitra le no akatoavitsika ampiaritsika ohatra amin'izany ahoana Jesosy omeo dia mba omena ianareo zany hoe mba ahafahan'Andriamanitra manome atsika dia isika aloha mila manome azy ary tsy miandro hoe manambe isika vao anome fa na dia ao anatin'ny fahaseranana sy mifantrana azy ianao dia mila hafa mihitsy fijerinao hoe za tsy maintsy anome satria Jesosy efa niteny amin'izay izy manome ahy dia ahoana nytolon'ilay teny fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka atolotra eo ampofonareo fa araka ny fatra ataonareo no amarana ho anareo ihany koa rehefa manome anao dia omeny tompo ary fatra be dia be no menanao tompoko tsy hoe nanome arivo ariary anao dia hoe sa arivo ariary menao ho averiko arivo ariary any amin'ny herinandro fa mihoatra lavitra ny andriamantsika ny andriamanitra mpanao mirakle raha mino anao dia ho arak'izany ny tsapanao tak'izany ihany koa ny ampafoloka reny
baiboly mampianatra izy manonentana antsika manome le mpanompon'andriamanitra anankiray zay moa dia miteny aza hoe iza moa zany no omenao ny volanao ny ampahny volanao voalohany raha vao mandray ianao misosa ve no natao omenao ny ampahny volanao voalohany indrindra mikasy aminao manokana ve fa zao nitoratra nomeny le mpanompon'andriamanitra andriamanitra aloha tao voalolarana omenao ny ampahny voalohany ny amin'izay nomenanao omeny ampafolony ahita voninahitr'andriamanitra anao teny ny baiboly zany zay nona fa marina tsy maintsy tanteraka halleloia o petera kanefa no ny teninao dia alatsika ny arato fa raha sitrapokona ny hevitro ok'izay efa afapo tamin'ny ezaka nataoko a fa no ny teninao alatsaka ny arato ry havana malala no ny tenin'andriamanitra anao mpafolo-karena anao tondra fanatitra anao amen na ka dia ho anareo zay tondra ny mpafolo-karena mandrosoa ty alohany ety a rehefa aveo tataza manokana iny fanalitra fanaontsika mahazatra anao hira anankiray sika rehetra ho anaty zany tompoko isoratsy an'andriamanitra zay fotoana natokatsika tamin'ny fiderana tamin'ny fotonana fanatitra tamin'ny fandraisa fanasany tompo teo ihany koa ny tenin'andriamanitra zay fa novakina tamintsika teny am-boalohany misaotra ny tompo dahotsika ny amin'izany rehetrarehetra zany inoko fa nandray fahasoavany ianao nandray fahasoavany ianao ary mbola ndray ianao aorinan'ity fotoana ity amen amen androany amin'izao fidirana fantelony zao dia ny pasteur
Robson Simon nitondra an-ten'Andriamanitra resaka amitiafatanana izy orakoraka nanasantsika azy tsy mijanona ny tehaka Alleluia. Dia ampifaliana no iarabana antsika fiangonana falo moa ny tenako mifanatritava amintsika rehetra amin'ity maraina ity dia misaotra n'Andriamanitra lehibe raha mbola afaka izara amintsika ny afatr'Andriamanitra eto ary isaorana ihany koa dada Sineny moa izay nanendry ny tenako hitondra ny afatra amintsika rehetra androany mino isika fa hiasa eto ny tompo alleluia andao ary sika hiaraka hivavaka ngataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra mba ho amintsika amin'ity androany ity ka hiasa eto izy samy mivavaka tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no isaorana ianao indray ankehitriny raha mbola nomenao ty fotoana androany ity izahay afana mizara ny afatra ao mamindra fo amiko mpanomponao ianao mamindra fo amin'izao fiangonana rehetra izao ianao tsara ianao Andriamanitra tsara ianao ka dia miteny amin'izao fiangonana rehetra izao misaotra tompo malala fa mampiasa ianao amin'ity androany ity momba eto ianao satria hainao fa tsy mahay manao na inona miankina aminao zato isan-jato misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia dia misaotra n'Andriamanitra moa isika ny amin'ny asan'Andriamanitra izay misy atsika any maroantsetra izany Andriamanitra no tompon'ny asa dia mitombo isan'andro ny isan'ny olombojena ary ny fiangonana ihany koa dia hita hoe mitombo amin'ny toe-panahy tsara ka dia omena n'Andriamanitra ny voninahitra mbola hiresaka amin'izay maroantsetra izay ihany tsika aveo fa andeha aloha isika hamaky ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika eto zany ato amin'ny salamo 5:1 no vakitsika salamo 5:1 teny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy salamo 5:1 andininy 4 mitadiavany Jehova sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany alleluia ny fampianaran'ny Baiboly dia tena andro tena fampisehon'i Jehova ny heriny tokoa izao fa ny olona moa no nahafoiny didiny fotoana mihitsy izany izao anehoan'Andriamanitra ny heriny satria andro farany ene izao tena manao ny ataony Satana mandrovo-tsy mihitsy izy ny tanjony dia hitondra fanan'olona maro ho any amin'ny elo fa ny mampahery ihany koa miasa lavitra mihoatra noho izany ny andriamantsika ka dia manana etaeta mihitsy izany isika fiangonana mba hisehoan'Andriamanitra mikery eo amin'ny fiainantsika isan'andro alleluia ny Baiboly mampianatra hoe mitadiavan'i Jehova sy ny heriny efa tonga eto ihany tsika hitady an'Andriamanitra dia izao tedavy ihany koa ny heriny mba tena hiasa eo amin'ny fiainantsika tedavy ihany koa ny heriny mba hanova ny fiainantsika indraindray ny olona manenjika ny olona manaratsy any ambadika any dia miteny hoe inona zao ny azonareo any am-piangonana lany fotoana fotsiny sy ny sisa raha ohatra zany ka tsy hain'ny olona tsara fa tonga eto izy nge nahazo fahasoavana nahazo herin'Andriamanitra nahazo ny tenin'Andriamanitra dia ohatrany indraindray mitondra fahakivinao aminy any zany ka tonga azy heritreritra hoe angamba manaraka mety efa tsy handeha tsony aka fa tokony rehefa tonga eto isika mitady an'Andriamanitra ka tena tediavintsika ny herin'Andriamanitra dia afaka ny tena hitan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika isika ka raha marary zao hoe ohatra ianao niditra teo dia raha mivoaka eo ianao tokony ho sitrany
satria miaraka amintsika eto ny tompony baiboly moa efa mampianatra hoe manompoany Jehovah-Andriamanitra ao dia hotahina ny aminao, hotahina ny ranonao ary esorina aminao ny aretina. Ny fahatongavantsika eto dia andraisantsika n'izay le herin'Andriamanitra mahagaga izay mba tonga antsika hotahina ny fahasalamantsika ary hotahina ny fiainantsika ray manontolo. Tsara Andriamanitra ry havana. Ny baiboly dia mampianatra fa tsy misy fetra mihitsy ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Ny fampianaran'ny tompo Jesosy ange izay mangetaeta dia misotro izy. Raha misy olona mangetaeta zany misotro izay mino ao izy boiboika ao akibony tahaka ny rano velona ny fanamasina, ny etaetantsika ho an'ny tompo. Ny fitadiavantsika n'Andriamanitra iseho amin'nkero amin'ny fiainantsika no atonga an'Andriamanitra ny eo ny voninahiny, no atonga an'Andriamanitra natsotra ny tanany amin'ity androany ity ka nova ny fiainanao, anafaka ary anasitrana anao ka dia tsodrano hoe manana etaeta fa hiaso eo amin'ny fiainanao ny tompo. Ny fampianaran'ny Petera moa any amin'ny epistily voalohany, toko voalohany 7 soratan'ny Petera dia hoe nomen'ny herin'Andriamanitra antsika daholo na ny toe-panahy araka an'Andriamanitra na ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Misy olona efa ela nanompoany an'Andriamanitra fa tsy mety hiteo amin'ny mihitsy ilay toe-panahy ny rasan'Andriamanitra azy. Indray mandeha tsy hoe indray mandeha moa izany fa isy zao ohatra vehivavy lehibe voaingana angamba voaroa herinandro andehaka ny zanako tany am-pianarana moa no nanapa-kevitra andeha hamangy an'ity ramatoa ity aho tamin'izay sy pasteur Fredo moa niaraka voalohany tany Marontsetra tao amin'izay no nipetraka ary ny trano no nanaovana fivoriam-bavaka tamin'izany dia tena efa malaza eo an-tanàna mihitsy io ramatoa lehibe io hoe ratsy toetra dia nefa izy rehefa tonga tao izay dia nanomboka ny vavaka izy efa ela efa avy 20 taona ange zao ny asany dia hatramin'izay izy mbola pino efa lehibe izy zao angamba efa 20 taona mbola ratsiratsy toe-panahy manohatra manaratsy tena ratsy toe-panahy ny vangiko ray aman-dreny vangiko dia ohatrany hoe tena nalahelo hoe ty ramatoa ty nge zany raha dinihana amin'ny baiboly makany amin'ny elo ty raha maty fa lao elana ny enina tena tsy atao toriteny mahitsy tsony fa tena resahana mihitsy hoe ianao tokony hiova amin'izay, ianao tokony ianao nge manjary very ianao dia sendra tsy tonga tao amin'ilay fiangonana ny vavaha misy endry zareo moa zany ray atalata fa mpilainy tany no nitoriteny tao dia rehefa namangy azy dia mivavaka ianao omaly mivavaka omaly dia nanahoana tsy mitovy ny fanaovanao azy ohatra ny kivy any ianao hoe tena ahoana ary ty hoe misy olona ve dia efa tena tsy maintsy ho very mihitsy izy ka tsara ny fahatongavantsika eto fa tena tsara raisitsika mihitsy ilay herin'Andriamanitra fa ny herin'Andriamanitra manome antsika n'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra, ilay toe-panahy andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao andro farany izao, hanampy antsika ny fanahy masina mba tonga antsika amin'izay ilay toe-panahy tsara. Amen, alleloia. Ary ny fampianaran'ny Petera iny koa ny zavatra rehetra momba ny fiainana ao am-pon'Andriamanitra mihitsy nge ny hitantsika zay ny antony Kalvari, zay ny antony nahafatesan'ny tompo teo ambony hazo fijaliana araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa raha teo ambony hazo fijaliana nge ny tompo na nyrainy aza nahafoy azy na le lamba anankiray teny akodiny ary ny esorina fa tamin'ny fitanjahana izy tamin'ny etaeta ny antsoantso izy hoe mangetaeta ao nomen'olona vinaigre izy tena nahantra zany ny tompontsika teo ambony hazo fijaliana renydrehetra reny nge ho atsika mba hampanjary atsika mba hampanankarena atsika tsara anjara efa voatendrin'Andriamanitra ho anao ny fitahina. Amen. Voaka ho tsara toe-panahy isika ary oka ho feno herin'Andriamanitra isan'andro isika fa izay ny antonga antsika ho amin'ny fitahin'Andriamanitra. Ny baiboly mampianatra
na ny hebreo toko faefatra andininy faharoa be folo na ny koritianina voalohany toko faharoa andininy faefatra ny hebreo toko faharoa andininy toko faefatra andininy faharoa be folo zao dia mampianatra hoe velona sy mahery iny ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery alleloia ka raha hitady le herin'Andriamanitra zany tsika dia izao le tena firaisantsika bebe kokoa no atonga an'Andriamanitra andefa ny heriny eo amin'ny fiainantsika mba hanova ny tantaram-piainantsika mba hampandresy atsika hitahian'Andriamanitra atsika ary hitondran'Andriamanitra fanafahana eo amin'ny fiainantsika. Paoly apôstôly nampianatra fa ny toriteniny tsy tamin'ny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoana fanasy ny hery. Alleloia. Ary io le tsy zakan'ny olona mbola ranofo ohatrany hoe za foana ny atao toriteny ohatrany hoe za foana ny resahana fa zay mihitsy le toriteny herin'Andriamanitra io. Amen. Ka dia mankahery antsika fiangonana rehetra zay tonga manalika amin'ity fitaom-pivavahana miditra fanotelon'ity mba fiangonana tena mangetaheta herin'Andriamanitra mba tena fiangonana tsapanao mihitsy hoe mila n'ilay herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao ianao zany. Amen. Ilayntsika ny herin'Andriamanitra amin'izao fanompona ataontsika izao. Ilayntsika ny herin'Andriamanitra eo anatrehan'ny fiainantsika andavanandrom-piainantsika mihitsy. Mila ny herin'Andriamanitra. Ny hirantsika ary manao hoe tsy vita ny herinay na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay. Tsy zay ve ny hirantsika? Tsy vitanao io fa mila n'Andriamanitra, mila ny herin'Andriamanitra, mila manana etaeta amin'izany tsika mba ho feno, mba ho voaositra isan'andro ka andeha amin'ny herin'Andriamanitra, andeha amin'ny fahafenony sy andeha amin'ny fanosorana isan'andro isika izany. Alleluia. Amen. Ny hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo moa zany dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra hoe nandray fanjakana tsy azo ampiororona isika. Ny fahavalontsika le Efesianina toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo mpanjaka ilay mpanapaka ilay fanjakany devoly ilay mpanjaka ny fahamaizina fa izao ilay herin'Andriamanitra miaraka amintsika tsy azo ampiororona fa mandrava ary manapodika izany fanjakana mpanjaka ary fanapahany ny fahamazinana izany. Amen. Alleluia. Ry ava-malala Jesosy ny kapitentsika, izy ilay mpisorona be, izy ilay mpanjakatsika mandrava n'ilay fiarovana mafy. Dia izao ny joro vavolombelona aminao ho an'ny asan'Andriamanitra ho maro antsetra moa zany. Zao moa ny fitenin'ny ray aman-drenitsika rehefa nandalo tao amin'ny tanàna io izy hoe rehefa tena resy le fanahy ratsy eto, rehefa tena resy le devoly eto, dia tena isy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra mihitsy eto. Tena isy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra mihitsy eto amin'ity tanàna ity. Le tanàna maventy be, distrika maventy, anisan'ny distrika maventy angamba izy raha ty amin'ny faritra Analajorofa. Eny na miampy amin'ny faritra Tsinanana ary angamba maventy indrindra distrika ny maro antsetra. Lalana makany aloha dia efa tsisy. Ny RN5 zany. Le tanàna ohatrany ambany volo zany foana hatramin'izay. Tsisy lalana. Le tanàna indray nefa tena misy vola ary tena misy sakafo koa le tanàna. Tena misy vola ary tena misy sakafo le tanàna. Fa ny olona dia tena mahantra ary ohatrany tena hafahafa zany ny olona. Hitanao mihitsy hoe misy devoly fa misaotra an'Andriamanitra isika. Misaotra an'Andriamanitra nanome ny heriny fa efa manomboka resitosika le fanahy ratsy dia hitanao hoe miova le tanàna. Ny olona izay manamboatra trano amin'izao dia trano maventy, trano tsara, feno trano maventy. Ny lalana eny koa efa manomboka vaomboatra. Ny pont rehetra amin'ny RN5 iny efa manomboka vita ny kolasy daholo. Tsy ela mety vita ihany ny lalana ny maro antsetra. Alleluia. Resy le fanahy ratsy. Efa manomboka resitosika le ratsy zany dia miova ny tanàna. Fa hafahafa be mihitsy zany ny fiainan'ny olona. Fiainan'ny olona hafahafa be. Misy
fomba fitenin'olona zay moa any hoe vilavatsoroa zany hoe ny vilavatsy anakiroa dia misy koa hoe ny saonina hoe ny sonjo tsy mihoatra fontsy zany ny dikan'izay zany dia hoe anao akaikio tsy mihoatra zany ianao i olona eo akaikinao io tsy mihoatra anao zay ory ava-manana abezam-po filaza azy moa zany be fialonana raha vao mahita olona manao zavatra dia efa tsy faly dia efa mitady hevitra foana hoe ahoana ny andravako an'ity ahoana ny anapotehako amin'ity tena miasa be mihitsy le fanahy amin'ny famisaviana satria na olona samy mivarotra akondro fotsiny ary ndray mivarotra akondro etsy ndray mivarotra akondro etsy dia tsy maintsy mankany amin'ny mpanompo sampy andeha amin'ny savianan'le ray etsy mba tsy handeha io tsenan'io ary raha mbola mandeha any ara dia zao lo vonona mihitsy izy mamon'olona zany aloha dia ohatry mamono akoho hoe tiako vitaina dia vitaina hafahafa be tena misy fanaratsy zany le tanàna ary tena voafatotry ny fanaratsy ny olona zany misy ary olona mpanambola mihitsy zany ao tanàna dia efa ohatrany hoe fa izy mihitsy no manapaka n'le tanàna zany mihitsy ny fiainan'ny olona zany raha vao manomboka tady iotraoatra azy ianao na maty na mifindra faritany fa tsy maintsy ravana zay foana zany tena miaina amin'ny asany devolo ny olona zany ary na dia trano kely ary hoe andeha anamboatra trano kely andeha hipetrahana tsy hoe trano paripay fa tsy trano kakazo akory tsy trano hazo akory ary fa trano falafa trano falafa inona moa trano falafa trano kely dia efa amisavian'ny olona zay ataonao eo zany dia fizay foana zany voafatotry le fanaratsy mihitsy ny olona voafatotry le fanompo-tsampy mihitsy ny olona ary ny tena rarara na mpivady mifankaty ara le dia efa tsy tian'ny olona amisaviany le ray mba angalany an'le anankiray misy raha matoa lehibe zay isaky ny mahita lera sambatra ianao inona mahasambatra zay fotsiny isaky mifankahita mpiasan'ny topo leranga isaky misambatra ianao inona mahasambatra zay fotsiny farany afaka telo volana lasa ny leranga teo zany lera matova nihatra zay zany le mahasambatra tiany vadiko hitanao tena manompo sampy zany ny olona tena fatoran'le ratsy zany ny olona hatramin'ny mbola tanora kely amin'ny sotran'Andriamanitra moa zany tao anatin'ny roa taona hatramin'ny sinyty aretiny ity zany ny tombo be mihitsy nisan'ny olombonjena aloha voninahitra ao an'Andriamanitra zany ary lasa feno tanora be diaibe zany ao anatin'ny fiangonana dia mampahery saikisaiky tanora nalaza ratsy teo an-tanàna daholo zany misy tena hoe olona mpamisavy le mpivoakalina reny olona manana ny asany mbo manana ny endrika mambikany fa zay ialonan'ny olona ianao dia fa asiny zany dia fa tsy maintsy mikarakara tena fa misaotra ny tompony tonga moa izy manatrika fitaom-pivavahana mandeha ny délivrance omban'ny herin'Andriamanitra zany tena ifampitolomana ndraindray tovavy kely nefa tsy voatanana firila fa voninahitra ao an'Andriamanitra afaka ny olona miova ny tantara alleloia ny herin'Andriamanitra no nahatonga an'izany mila ny herin'Andriamanitra isika mba hanova ny tantaram-piainantsika tena mbola miasa Andriamanitra amen fa itsika mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny isan'andro eo amin'ny fiainantsika dia maro be mihitsy ny asan'ny devolo zany leo le olona misy fananjazavavy ny rano moa satria le tanànany voadidina rano misy fomba fitenenana zay mihitsy any hoe antimaroa tsy mandeha tsy andakana zany hoe zanako maro antsetra tsy mandeha raha tsy ao anaty lakana
tsisy n'izany matahotra lakan'izany fa merina ary tonga any rehefa elany ela lasa zatra ia lasa za satria izaka ny mandeha zany ianao dia tsy maintsy lakany hoe andeha ary amin'ry commune ry mandeha lakany misy mandeha lakana maraina mandra-parivany andro vao tonga any amin'ny commune anankiray farafakeliny zany ny lakana andehanana anao eto mandra-patonga ary amin'ny goudron ery tsy maintsy mandeha lakana foana dia be reo olona misy fanahy zazavaviny rano zany misy zazavaviny rano avy any naty rano any miresaka aminy misy hoe vadiny mihitsy vadiny dia rehefa tonga io fanahy zazavaviny rano io miaraka zareo amin'ny alina raha-pitso mamaky balina io olona io mitangorona mihitsy ny olona tanao zany fahady any zany le manao asan'Andriamanitra satria misy lehilahy anankiray zao ohatra mpianatra lycée izy classe de première angambo izy nanolo tena ho an'i Jesosy fa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy izy ny nivoany lasa ohatran'ny reny T3 reny izy tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny fa le natonga azy tongatra any amin'ny première efa saika andeha analabaka misy devoly izy dia io le mampianatra azy isan'andro ka rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy izy miala le fanahy ratsy teo amin'izay izy voalasa midonendrina be fotsiny dia lasa sahirana amin'izay zany ny olona manolo tena ho an'i Jesosy ahoany ity tena ahoany ity vavaka ity fa tsara ny tompo hoe tsika rehefa miankina amin'ny herin'Andriamanitra resy foana Satana mivany ny olana mpandresy be dia be re olona misy an'izay le fanahy zazavavin-drano zay misy ankizy anankiray zay zao ao aminay eo nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona iny ngamba izy nanolo tena ho an'i Jesosy raha tsy diso misy fanahy miantso azy ho ao anaty rano isan'andro mitsofoka ao anaty rano ao izy adiny roa izy farafakeliny ao adiny roa milalalalao miaraka amin'ireo le fanahy reo ao anaty rano zany manandrama mijiboka ao analay fa govetana ny sao dia mijobo adiny roa ianao fa tsy vita zany na 2 minitra raha tsy vita fa izy mijiboka ny adiny roa be dia be zany re le olona misy an'izany tia mandeha anaty rano any izy ohatra milalalalao rano ao nefa miaraka amin'ilay fanahy ratsy dia miaraka mandry amin'io amin'ny alina misy indray tena misy an'io fanahy zazavavy zay lehilahy kitiany manaraka azy daholy sahirana mihitsy zany ny vehivavy hoe lasa nyity indray vadiko fa misaotra an'Andriamanitra lasa lefaka izy avy eo lasa adala dia tonga tao an-trano ny vavahana moa izy dia saorana ny tompo afaka izy lasa mpanampy mpitoro teny eny tontolo rehetra mpanao ankalamanjana eny tsara Jesosy mila miaraka amin'ny herin'Andriamanitra isika fa ny herin'Andriamanitra no fototry ny fahombiazantsika fototry ny fandresentsika ary fototry ny fitahiana ho antsika amen na alleloia be dia be ny asana devoly mamatotra ny olona vokatra zany dia lasa ohatra ny manompo sampy daholo ny olona fa ny tsara moa Andriamanitra manafaka dia miova ny tantaran'ny olona dia tsapanao mihitsy zany le antson'Andriamanitra tamin'ny Jeremia hoe miantso anao anongotra androda nandrava fa rehefa avy eo anangana mihitsy anangana olona vaovao mihitsy zany afahana amin'ilay fombafomba amin'ilay fanompo-tsampy amin'ilay fiainana fa tena olona efa zatra manompo sampy olona ohatrany hoe tsy maintsy voatery tsy maintsy manompo sampy noho ny vokatry ny fisiny izay le fanahy ny famisaviana sy ny sisa izay zany fa tsara Andriamanitra alleloia hitanao zao ny ray mandeha vao tsy ela angamba vao 2 herinandro zay nisy vehivavy avy any amin'ny commune atao hoe commune Ankofalava nentin'ny zokiny nivavaka tao amin'ny fiangonana misy antsika rehefa nahitany vehivavy io moa izy dia nanontaniako le zokiny hoe mamanao nga io dia izy zandriko io ka satria efa tena ohatrany efa tena antitra le vehivavy izy mahikely fa nikibony fotsiny no
mibotsina be eto ny kibony izy mahikely sady efa ohatra ny efa tena efa antitra dia inona na mantorany devoly azy izy ianao narary izy marary me mahi inona na mantorany devoly azy asaon'ny devoly mihinam-bary tsy akijanona ny olona any ma zany tena mihinam-bary zay ihany tena mihinam-bary zany tamin'izay vao tonga tany aragaga be mihitsy fa sakafo maraina vary maina be tanety tendrombohatra dia vary atoandro ohatra izay koa tendrombohatra vary ariva tendrombohatra le vary sosoa io tsy azo hohanina any vary ny trova ozy izy zareo na vary nameriny vary n'olona mararo ny vary sosoa tendrombohatra be any ka rehefa tratran'le fanaratsy ty vehivavy ty tsy vitany mihinana n'le maraina atoandro ariva tendrombohitra fa mihinana ihany koa izy amin'ny valo mihinana izy amin'ny folo mihinana izy amin'ny roambefolo mihinana izy amin'ny roa mihinana izy amin'ny efatra mihinana izy amin'ny enina mihinana izy amin'ny alina mifo amin'ny alina izy mahandro dia hoany testra ny vatiny testra ny olona rena fina ihany ty mahazo anao mambaritsy akijanony ty mambaritsy akijanony izy amin'io tsy mavety fa memahi ihany kibony fotsiny ngeza na hitako rosolona ngeza be izy hoan'ny fafazany amin'izao vary tsisy loaka fafazany amin'izao fa misaotra an'Andriamanitra lehibe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy izy ny délivrena zory fa volomelona izy ndray alahady halleloia afaka ozy izy nanomboka ny resaka tamin'ny ora vaviny io izy tsy te hinambary tsony tsy te hinambary isataitaika tsony fa ny tiako hinanana azy le maraina dia atoandro dia ary ohatra mbo fihinanan'ny olona rehetra azy amin'izay dia hitako tamin'ny endriny mihitsy hoe niova izy tsara Andriamanitra raha ohatra zany ka tsisy herin'Andriamanitra tao amin'ilay fiangonana dia inona moa zany zavatra niseho fa lany aloha ny variny Albertini satria Albertini zany le vadin'le ravaviny ko raha izany ve tsy haiko tarmina moa zany fa ina ny olona tezaina ohatrany ve olona mihinambary tsy akijanony oatra zany tsy vetivety lany ny varinao raigony sa tianao mitaiza olona oatra zany mihinambary maraina mandraparivan'ny andro amin'ny alina tsy matory fa mihinambary raha tsy toetrany ny devoly maro ny zavatra matorany devoly olona maro ny fampahoriana ataon'ny devoly olona fa tsara ny Andriamanitsika ka dia nandray fanafanany olona resy le fanaratsina matotra azy ry ava malala izay tonga manatrika eto androany ny herin'Andriamanitra ho raisinao androany ane hitondra fanafana eo amin'ny fiainanao ny herin'Andriamanitra ho raisinao eto androany ane anasitrana ny aretinao ary ny herin'Andriamanitra raisinao androany ane amany olana rehetra eo amin'ny fiainanao ary ny herin'Andriamanitra raisinao androany ane hitondra toe-panatsara eo amin'ny fiainanao mity afamafamtompa rasy orakoraka be halleluia tsy pastera be osotra ny tediavinao fa herin'Andriamanitra ny tediavinao amen herin'Andriamanitra ny ilainao efa helinao moa le dokam-barotra ny Yahoo fa hentsika iny ohatra zao ny hafarany Yahoo ny ilainao inona no ilainao zay mihitsy ohatra misy miteny hoe Yahoo herin'Andriamanitra ny ilainao herin'Andriamanitra ny anova ny tantaram-piainanao amen zao ny afatra avany amin'Andriamanitra nentin'ny Samuela ho an'i Saoly rehefa nanositra ny Saoly ho mpanjaka izy ny fanany Jehova ozy izy ho tonga ao aminao amen dia hiaraka maminany amin'ireo mpaminany ireo ianao ary ho voaova ho lasa olona vaovao ianao ny herin'Andriamanitra novanao lasa olona vaovao ny herin'Andriamanitra novanao lasa olona vaovao ny toe-panaratsy lasa toe-panatsara ny aretina lasa fahasalamana ny fantrana lasa fitahiana fananakarena
ny olana lasa fandresena no ny herin'Andriamanitra izay midina ao fiainanao androany. Raiso ny herin'Andriamanitra izay ihany ny vahaolana. Halleluja. Amen. Amen. Mila ny herin'Andriamanitra isika tompoko. Raha vao miresaka ny herin'Andriamanitra dia mampahery foana zany mieritreritra ny tantaran'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona ao amin'ny marika toko 15 manomboka amin'ny andininy 520. Mampahery foana. Narary izy nandritra ny 12 taona, lany vola teo am-pelatanana, tsy mbola sitrana foana izy nitety mpitsabo namidiny daholo ny fananana rehetra mba hitsabona tena, fa mbola tsy sitrana foana izy. Dia nahantra izy, reraka tanteraka izy. Zao ndray mandeha rehefa nareny amin'ny Jesosy izy. Nareny amin'ny Jesosy sy ny heriny. Amen. Halleluja. Mba ho fantatra ao ane izy sy ny heriny fitsanganany amin'ny maty. Rehefa nanomboka nare ny amin'ny Jesosy sy ny heriny io vehivavy io, niakatra ny finoany andray ny hery ao amin'ny Jesosy mba hanova ny tantaram-piainany, lay aretina ho lasa fahasalamana ary lay fantrana mba ho lasa ho amin'ny fanjariana na ho amin'ny fananakarena izany. Namaky teo ampovoan'ny vahoaka ary tao afarany Jesosy izy nanendry ny lambany. Raha vao vatany vao nanendry ny lambany izy dia naninona? Nisy hery avao amin'ny Jesosy naninona? Nipitana kao aminy ary zany hery zany no naninona? Nanasitrana azy dia niova ny tantara. Halleluja. Fa ity nohatry ny mahatsikaiky. Ao no izy Jesosy. Ozy izy Jesosy hoe izy zany nanendry ahy. Dia ozy izy mpianatra rehetra hoe olo jiaby nanendry anao. Zay ny valin'le hoe olona atao ampovoan'ny olona ianao ko izy zany nanendry anao hoana. Ohatry ny hafahafa ny fanontanianao sao dia tokony hiala sasatra kely tsika. Nisy nanendry ahy ka. Ozy izy Jesosy. Nisy nanendry ahy. Ny valitenin'ny mpianatra dia izao. Olo jiaby nanendry anao. Sa tsy zany ve? Raha ny fahitan'ny olona ke zany sao dia tsika rehetrareo nanendry azy daholy. Sika rehetrareo tonga eto manompo azy, mitady azy, sady mitady ny hery. Efa tonga aloha ianao mitady azy. Fa izao tena katsao ny ahitanao ny hery ny androany. Manaova tahaka ny Jakoby, tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Amen. Halleluja. Be dia be ny olona tonga teo, tahaka ny Zakaiosy ihany io. Be dia be ny olona teo fa le niankazo no tsy mampianatra antsika niankazo. Le niankazo no natsoina hoe midina faingana fa tsy maintsy ho ao an-tranonao a. Amen. Be dia be ny olona teo be dia be ny olona eto fa tsakana hoe ny tanany le anendry azy manokana androany satria efa mafy loatra le ady atrehanao. Tanao misy tsy manakatao. Za tsy anendry azy. Allo za amin'izao ihany. Mbola zakako ty. Tsy zakanao io e. Allo manendry azy. Allo mikasika azy. Allo maka ny heriny. Allo manovy ny heriny. Fa izay ny anova ny tantaram-piainanao androany. Nisy olona be dia be teo sa tsy zany ve? Zay no natonga ny mpianatra ny teny hoe ahoana ny ilazanao fa nisy nanendry anao. Ny olona rehetra nanendry anao daholo. Ianao ke atao ampovoan'ny olona e. Fa Jesosy ny teny nisy nanendry aka. Ianao zany. Ianao zany. Ianao zany e. Ianao mihitsy le mikasika azy androany. Ianao mihitsy le maka ny heriny androany. Mba ho sitrany ianao, mba ho tahiny ianao, mba hivany ny olana ary mba ho tsara atao am-panahy isika. Sa tsy zany ve? Halleluja. Amen. Ny herin'Andriamanitra mantsy ny manasitrana. Raha marary zao ianao tonga eto aza miandro hoe asiako metrahany pastery tanana avy eo. Na hoe angataka vavaka manokana avy eo. Fa ao anatin'izao fotoana izao teninao mifanamasina hoe kasio kasio fa tena efa reraka amin'ity aretiny ity. Kasio fa efa tena lany vola amin'ity aretiny ity. Raha ao anaty olana zao ianao amin'izao fotoana izao
aza miandry vavaka manokana fa ao anatin'ny toroteny manana etaeta mba hikasika anao ny tompo mba hivany olana eo amin'ny fiainanao. Amen. Halleloia. Tsy zay ve ny fikasihan'ilay vehivavy an' Jesosy no natonga ny herin'Andriamanitra ny empita tany aminy, ary zany herin'Andriamanitra zany no nanasitrana azy. Ny Luka 9:7 mampianatra fa ny olona rehetra rehefa nahita fa nikasika tao aminy dia manasitrana satria feno herin'Andriamanitra izy. Taka ny Petera hoe nanialoka ny ara dia nanasitrana. Ny manodidina ny Petera mihitsy zany nefa feno herin'Andriamanitra. Raha tena mahery mivavaka tsika, raha tena feno fanamasina, tena feno ny osotry ny fanamasina, vao miona amin'ny olona marary fotsiny, vao tafiditra ohatra amin'ny olona marary fotsiny, tonga dia sitrana ane io marary io e. Tsy mila anao mivavaka akory, tsy mila misy hetsika ataonao akory, fa ny fanatrehanao ao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny osotry ny fanamasina, manasitrana ny olona io ane. Tsika nefa natao fitahiana mihitsy, taranaka Abrahama isika, fitahiana, fanasitranana ho an'ny hafa, vahaolana ho an'ny hafa, fandresena ho an'ny hafa. Amen. Halleloia. Ny Paoly ny fiarona akanjony sy ny mosoara teny aminy no natao tamin'ny marary dia sitrana ny marary. Fa mosoara tsy ohatry ny mosoara tsika rehetra ve ny azy, mosoara tsy arina le izy feno herin'Andriamanitra, Paoly feno herin'Andriamanitra, izy voaositry ny herin'Andriamanitra ka na ny lamba teny amin'ny ara lasa ohatra ny hoe lamba hafa kely mihitsy. Amen. Halleloia. Mila ny herin'Andriamanitra isika mba hanasitrana atsika. Ary faharoa ny amin'ny fitahian'Andriamanitra. Andriamanitra moa nananatranatra, nanafatravatra ny zanak'Israely mialohan'ny hidirana amin'ny tany Kanana, ilay tany Kananita sy Jebosita zany. Le tany Kananita mialohan'ny hidirana eo dia zao ny afatr'Andriamanitra leo amin'ny Deutéronomie 9:7 sy 9:12. Tandremo tsara ozy izy a. Afatrafatr'Andriamanitra tandremo tsara. Voafitaka ianao ka mieritreritra hoe ny tanjakao na ny fahaizanao no nahatonga anao tonga amin'izao tany Kanana zao, tany tondra-dronono sy tantely. Tsarovo Jehovah Andriamanitra fa izy le nanome anao hery mahavory arena. Halleloia. Tsisy hoe mampiasa kokoa io, fa mila herin'Andriamanitra, mila osotry ny fitahiana, mila feno ny fanamasina, fa io le herin'Andriamanitra lehibe manjirotra ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary tsy ho voasakany zany fa tonga eo amin'ny fiainanao rehefa feno herin'Andriamanitra isika. Izay nge lazain'Andriamanitra ny amin'ny Kirosy ao amin'ny Isaia 5:20 manomboka ny 1:1. Zao ny lazain'i Jehovah ny amin'ny voaosiny dia Kirosy. Afaka atao ny anaranao mba miteny kely no fa efa toantoandro ny andro. So dia efa tady hetsika ny areti-milany. Alefa, zao ny lazain'i Jehovah ny amin'ny voaosiny dia iza? Kirosy ahoana re? Ny anaranao misy moa olona kerikery, ohatra misy olona menamenatra izy anonona ny anarany. Aza menatra fa tonono ny anaranao alefaso. Izao ny lazain'i Jehovah ny amin'ny voaosiny dia iza? Zay no tantanako tamin'ny tany ankavanana mba handresako firenena eo anoloany sy hamako ny fekipon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady andeha eo anoloanao aho, androso eo anoloanao aho, andrafina amin'ny kitaotaona rehetra, anoritoro ny varavarana varahana, anapatapaka ny hidivy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina, ny arenana fenona ao amin'ny mangingina, mba hafantaranao fa zao ny Jehovah zay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra ny Israely. Halleluia. Mirafina ny kitaotaona, tapatapaka ny hidivy, misokatra ny varavarana varahana, dia tonga ao amin'ilay arenana fenona, ao amin'ilay rakitra ao amin'ny mangingina. Zany ange ny hitondran'Andriamanitra ny olona voaosiny, ny olona feno ositra, ny olona feno herin'Andriamanitra, ny olona feno fanamasina. Ny fanamasina ao anatinao, ny fanamasina efa nosoran'Andriamanitra taminao
no hitondrany ianao amin'ny fitahiana mahatretritra. Alleloia. Hitanao zao ohatra raha hijery ny tantaran'ny Jakoba tsika. Jakoba ao amin'ny boky ny Genesis toko 7 manomboka ny 520. Nyresaka nataon'ny Jakoba tamin'ny rafosany hoe alao andeha hoentiko ny vadiko, hoentiko ny zanako, alao andeha fotrany tsy dia misy tombony ho mihitsy ny fanompoko anao. Raha manompo anao tokony mba mahazo tombony amin'izany ianao, fa za koa mahazo tombony. Alao andeha hoentiko ny vady aman-janako. Zao ny navaliny Labana. Koza izy Labana tamin'ny Jakoba efa nandinika ozy izy eo amin'ny 720. Eo amin'ny 720. Apekaro kely iny amin'ny 720. Tra mahafinaritra indray miteny amin'ity. Efa nandinika ozy izy. Ary Labana tamin'ny masina ianao. Raha hita fiteo masonao aho, mito reto amiko. Fa efa namantatra aho. Ka fantatro fa avy taminao no tahiany Jehovah. Efa namantatra aho. Fa ahoana ozy izy? Avy tamin'ny Jakoba no nitahiana ny Labana. Inona kiny idirako? Fa inona ny dirany vitsika amin'ny petrola? Ahoana no avy tamin'ny? Fa izay mihitsy le izy ka. Tao amin'ny Jakoba le osotry ny fitahiana. Tao amin'ny Jakoba le hery mahavory arena. Tao amin'ny Jakoba misy zany ny olona be dia be, misy osotry ny fitahiana, misy hery mahavory arena. Fa misy koa olona engane le mba tsy ireo le tsy manao amaino. Fa misy koa olona misy efa hery ny fandravana, ozy ny fahampitehana mihitsy ao amin'ny fiainana. Ka raha vao io ny tonga ao an-tranonao, vaky ho azy ny kovetanao, ny teleanareo menjera ho azy dia vaky. Nareo me mahantra foana satria tonga ao izy. Tsy zay ve nazo an'ireo olona tao anaty sambo niaraka tamin'ny Jona? Naninona le sambo kely? Tsy nilamina, saika niletika mihitsy ny sambo aravarana, fa rehefa nanomboka natsipo niala tao Jona dia naninona le sambo? Lamina tsara, lamina ny toetrandro satria nesorina tao le misy ozina, misy fanatsy mahavano-karena, misy fanampandrava, misy fanampanampotika. Mba tsy ianao ene zany, fa ianao tahaka ny Jakoba. Ka zay olona mipetapetaka aminao dia matsapa tahiana, matsapa mandresy. Ary ny olona ary tahianako, ianao ve zany? Ndray androany ianao zany. Tsy maintsy tahiana foana ianao. Tsy maintsy andresy foana ianao. Raha mitoetra mandrakariva amin'ny fahafenona sy ny fanosorana. Alleluia. Ry ava-malala tonga manatrika an'ity fitaom-pivavahana androany maraina ity, mitadiavany Jehova sy ny heriny. Ataovy izay afeno anao isanandro. Ataovy izay tonga anao voaositra isanandro. Fa ny hafaran'ny Jakoba ane ambaran'ny Baiboly lasa tobo roa izy. Tsy le olona mipetapetaka tamin'ny any zany no ny findran'le ositra tao aminy, fa le ositra tao aminy koa dia nitondra azy ho amin'ny fanjariana, tondra azy ho amin'ny fananakarena, amin'ny fahombiazana sy ny fandresena lehibe. Ary raha ny tantaran'i Josefa ihany koa dia tahaka izany. Rehefa namidin'ireo rahalahy Josefa ka nientin'ireo le mpivaro mandeha namidy tany Egypta dia nividian'ny Potifara. Ahoana ny lazain'ny tenin'Andriamanitra? Rehefa tonga tao an-tranon'ny Potifara izy dia tena nambin'ny Potifara satria Josefa dia lehilahy nambinin'Andriamanitra. Ny olona manana ny herin'Andriamanitra no ambinin'Andriamanitra. Ny olona efa misy osotry ny fitahiana no ambinin'Andriamanitra. Ka na i Potifara zay nitaiza azy tao an-trano, nandray azy ho mpanompo ara dia zao natsapa hoe hatramin'ny avian'le zalahy ty tato tena nentin'ny fiainako. Tsara foana koa zany mba mandinika an'izany. Tsy hoe andeha nimpolona any an-dranomasina, izay olona mba ozina rehetra tsy mpanjany anaty ranomasina daholo fa tena manahirana amin'ny fiainana. Fadinio tsara ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Josoa. Andriamanitra neny teny tamin'ny Josoa. Any amin'ny Josoa toko 1:15 ka hatramin'ny 7. Tsisy ajanony eo an'lohanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao. Fa tamin'ny fotoana ny edivany, tamin'ny fireneny ay, na ninona ny zanak'Israely? Lefa, resy, ary nisy maromaro maty. Teo Josoa hoe ahoana ity? Dia zao ny valiteny avy any an-danitra. Tsy miaraka aminareo
tsy miaraka aminareo afa misy zava-boaozina ao aminareo, misy olom-boaozina ao aminareo. Iakanany nanao ny ataony, iakanany no nitondra oziny zanak'Israely rehetra ny tsisy tafavoaka. Ka mila dinihina tsara zany. Raha mbola tsopiny moa zany le olona misy ozina vava manaova fifonana mafy mba mindra fo Andriamanitra ka nony aminao dia tahina foana nareo aloha. Ary raha efapino izy tovozy tsara ny herin'Andriamanitra. Manana etaeta mba ho feny foana ianao mba ho voaositra mba tonga anao andray fanafahana ka tonga niositry ny fitahiana tena hitoetra tsara be ao anatinao ka hitondranao any amin'ny fisandratana izany. Zany ny tantaran'i Josefa, zany ny tantaran'i Jakoba. Dia fahintsika ny hafarany Josefa io andefy tao an-tranon'ny Potifara, avy eo mbola tany am-pigadrana, fa le herin'Andriamanitra niaraka tamin'ny foana entiko ampaherezana antsika rehetra hoe mandalo aty ve ianao, tsy miseho an'io ny mamaritra ny ampitsonao. Fa avelao le herin'Andriamanitra hitoetra tsara foana, avelao le ositra tena nositra anao foana. Zany hoe toy izy tsara foana ny vavaka, manana fiainam-bavaka. Aiza manao taka ny olona sasany rehefa metimety ny fiainana dia mahery mivavaka be, fa rehefa tsy metimety ny fiainana ka mivavaka. Ny vavaka ingeno anovozatsika ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra ny fampitomboana izy, manao mihoatra no le zavatra angatahantsika izy. Ohatra n'ilay vehivavy le hoe nanana ny olona trosa, ny angatahany ange mba ho voalohany trosan'olona, fa inona nomen'Andriamanitra azy? Voalohany trosa, fa ny ambiny avy eo atao inona? Ivelomanareo. Sady voavaly olana no izy koa nahazo velo tena. Raha tsy mantsy hoe valy olana fa manomboka rapitso karine vaovao indray. Zay ny Andriamanitsika, manome mihoatra izy, mihoatra noho ny zavatra angatahanao, mihoatra noho ny zavatra heverinao, fa arakaraka ny hery miasa ao anatinao ao. Efa itsika le tantarany amin'ny Zakaria toko 4:1 hoe iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabely ianao, tsy amin'kerina ampatanjana fa mifanah koa Jehovah tompony maro. Nataka ny tendrombohitra ary ny olana eo amin'ny fiainanao, ho tonga tany lemaka io raha tena miankina amin'ilay herin'Andriamanitra. Mampahery ny olona rehetra manana olana tsy nanao amaina sy aleloia hatramin'ny fiandohan'ny fotoana, hatramin'izao efa hifaran'izao ny fotoana. Fa natahaka ny tendrombohitra raha ny olana eo anoloanao, raha miaraka aminao ny herin'Andriamanitra ho tonga tany lemaka ihany io ka. Halleluja. Amen. Marina ane zany. Ahoana rehefa niaraka tamin'i Davida ny fanamasina, resy ny liona, resy ny bera, ary nay Goliata izay natahoran'ny Saoly, natahoran'ireo miaramila mpiady ara. Naninona teo anatrehany Davida? Nikohoka, lavo nikohoka teo anatrehany. Satria tao amin'ny Davida ny fanan'Andriamanitra, nanositra ny Davida Andriamanitra, ka tsy misy fahavalo majanony eo anoloany zany, tsy misy olana tsy mivaha zany, raha olona manana ny fanamasina ny olona feno herin'Andriamanitra ny olona voaositra Andriamanitra ny olona, tsy misy olana majanony eo anoloanao zany, fa tsy maintsy mikohoka eo anatrehanao daholo. Ao amin'ny herin'Andriamanitra ao ihany ny vahaolana. Herin'Andriamanitra ny ilainao dia mivaha ny olana. Jesosy namepetra ny mpianany mialohany eny akarany any an-danitra aiza mihetsiketsika to Jerosalema mandra-panafinanareo an'ilay fanamasina avy any amin'ny avo. Azo herinareo rehefa tonga io. Ny fanamasina raisinao no mahatonga anao mahery. Rehefa feno herin'Andriamanitra, feno fanamasina, voaositry ny fanamasina, feno herin'Andriamanitra koa zany, voaositry ny herin'Andriamanitra koa zany, ary mandeha miaraka amin'ny ositra, mandeha miaraka amin'ny hery, tsy maintsy mpandresika. Sa tsy zany ve? Ny amarana anazy ara dia izao hoy ny Efesianina toko 5:12 tsy mamy divay fa amin'izany dia hisy fanarana-po amin'ny ratsy fa mba ho fenona amin'ny fanamasina. Zany hoe rehefa mamy divay ny olona zany dia le divay mitondra azy, fa rehefa feno ny fanamasina indray ny olona dia iza ny mitondra azy? Fanamasina fa tsy tompony tena ntsony izy. Ka dia mahereza mivavaka tsara zany tsika mba tonga ny fanamasina hitondra tsika ho amin'ny fandresena, hitondra tsika ho amin'ny fitahiana mandrakariva. Sa tsy zany ve? Ny Luka toko 4:9-10 dia mampianatra fa mivavaha mba hahery ianareo. Amen. Raha tena hitady ny herin'Andriamanitra zany ny olona dia izao resaka manokana hifanaovany amin'ny fanamasina io. Hoe fanamasina fenoia, fanamasina miaraka amiko ianao.
satana nge mikendra nisy ratsy fa fampiasanao ny aro vavaorona iny ahafahanao miresaka amin'ny fanamasina eny tontolo rehetra eny na eny atsena nisotra ary ianao rapapapapapapa mba ho feno ianao mba ho voaositra ianao ka dia andeha amin'ny fandresena andeha amin'ny fitahina andao ary anararoatra tsika mitehana androany ity hitsangany eo amin'ny toerana misy atsika dia hivavaka amin'ny fanamasina mba tena ameno atsika sy hanositra atsika izy amen raha marary ianao dia tena tiako hivavaka mihitsy kasi ho ampanamasino raha ohatra ka misy olana eo amin'ny fiainanao zay olana efa tena mahalanilany fanahinao mahaverivery hevitra anao mihitsy satria efa ela nisy ilona izy teo amin'ny fiainanao dia zao raiso ny fanamasina fa izy ny vahaolana amen ary raha matsapa mandalo ady ianao tena hitanao mihitsy hoe tsy rariny le fantrana iainanao dia mivavaha fa ny tompo jesosy nefa miteny enozy alazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olombofidiny zay mitaraina aminy andro manalina va mivavaha mba ho tahina isika fenoy aho fanamasina hoe mosory amin'ny ositry ny fitahina fenoy aho sandratoary ny tanantsika tompoko dia manomboka mivavahantsika rehetra manovy ny herin'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainantsika izany samy mivavaka misaotra tompo angina hoe isika tompoko dia asandratsika ho an'ny fanamasina trano ny tanantsika avelantsika ny fanamasina hiasa eto izy mihitsy no hitondra fanavahana izy mihitsy no manasitrana ary izy no manafaka mampandresy kasio fanamasino kasio ny olona rehetra zay tonga eto kasio izy fanamasina tsara amen ary manomboka resy satana amin'izao fotoana izao resy ny fanamafarofy ny fanampitondra aretina ny fanampifamsaviana andeha amono amin'ny anaran'i Jesosy resinareo miala amin'io vehivavy io miala amin'io lehilahy io miala mivoa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mivoa oza mivoa miala amin'ny anaran'i Jesosy mika femery dia miala fanavavatesana fanafamsaviana fanamafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy mivoa satana mivoa anao niany mandeha fo satana fa valefa resy izy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatin'ny aininazy ao miala amin'ny vatatenany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy fanafamsaviana fanavavatesana fanamafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy dorany afo midina ny afo mandevina ny satana midina ny afo mandevina ny satana zay tsy tatinao fa miala midina ny afo mandevina ny satana midina ny afo ny herin'Andriamanitra manapotipotika ny satana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatiny ao ianao miala ao anatiny ao ianao miala ao anatiny ao ry fanafamsaviana ry fananjarinitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala fananjarinitsy miala fanafamsaviana mivoa ry fananatromba miala ianao miala fananatromba rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy fanafamsaviana fanafafatesana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala aingana fanamafarofy miala fanamafarofy raiso fanafana ho anareo ary afarary koa raiso fanafana miala aingana miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao miala daholo miala fanavavatesana miala fanafamsaviana miala nareo miala amin'ny anaran'i Jesosy miala mika femery dia miala miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala aingana alefe miala tsy maintsy mandeha nareo Andriamanitra ny fiadanana manorotoranareo ambany faraditongotray efa nomenanay ny hery sy ny fahefana anitsaka maingoka sy mena rano ary andresy ny hery rehetra nanany fahavalo mandeha nao miala amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny varavarana fito ivoanao satana miala amin'ny anaran'i Jesosy mivoa malaky miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao fanavavesarana miala fanavavesarana fanampitondra lahelo miala amin'ny anaran'i Jesosy fanavavesarana miala fanavavesarana miala fanavavesarana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala anao niany mandeha fo mitohy mivoaka mitohy mandeha tsy maintsy mandeha miala amin'ny anaran'i Jesosy fanavavesarana fanavavesarana fanavavatesana fanafandrana
miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala fanaova vesara, miala fanaova vatesana, miala fanaova fantrahana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao fanamapahatra olona, miala ianao fanamapahatra olona, miala ianao fanamapahatra olona, ary dia tapahana ny ozina mantra, ozina tsy mety tafita, ozina tsy mahavelo tena, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana ny ozina, tapahana ny ozina, tapahana ny ozina. Miala daholo nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Petra mifaritra mararenao ny tananao raha mararenao. Iny tananao mipetaka amin'ny tenanao iny dia iserin'Andriamanitra ikasika anao, anasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny fanamafarofy, miala ny aretina rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra, miala ny fanamafarofy, sitranina ny marary, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Vahana ny olana rehetra, lasa ianao fanampitondra olana, ny herin'ny olana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala fanampitondra olana, miala fanampitondra olana, miala fanampitondra olana, ny herin'ny olana rehetra, vahana amin'ny anaran'i Jesosy, resy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra ny amikasika aho tamin'ity maraina ity. Mamindra fohatrany ianao ka dia manatsotra ny tananao amin'izao fotoana izao. Sitrana ny marary rehetra, mivavy koa ny olana rehetra, ary manonona fitahiana ilay fitahiany Abrahama amin'izao fiangonana izao. Tahina amin'ny anaran'i Jesosy, ka ho fitahiana ho an'ny hafa. Misaotra Tompo. Raha ohatra ka raisinao ilay izy ara dia ho fafay ny tananao dia teneniny fanamasina hoe raisiko izany. Tenina votsitra ho azy zany dia raisiko. Tanteraka amin'ny fiainako izany, ianao fanamasina manamarina azy. Saotra fanamasina fa ataonao zany. Ataonao zany. Ny ositro mahery vaika, manatanteraka izany amin'ny fiainan'ny olona izay tonga teto. Fitahiana, vahaolana, fanasitranana, ary toe-pana tsara. Misaotra Tompo malalo. Voninahitra dia ho anao ririany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ity tanana mafy amin'ny Tompo isika.